Roa andro mialohan'ny fivoriana tsy ara-potoan'ny anteny mera-pirenena laza ny ministry Atitany nandritry ny antso-tarby ny fanaovana tamin'ny androany fa mbola eo mpandravonana ny tolo-kevitra voangona nandritry ny fiaonam-be-pirenena amin'ny ministerany Atitany. Ny 20 isanjaton'ny ilay volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra natolotra olaniny eo dia nalaina tamin'ilay tolo-dalàna natolotra ny vondrana politika malagasy miaramainga avokoa tolo-dalàna natolotra ny anteny mera-pirenena. Nahitana fianana ireo mpanjifa tonga eny amin'ireo birao mpanakalo vola raha manodidina ny 2,000 euro isan'andro eo ny vola mihodina eny amin'ireny toerana ireny teo aloha tsy misy afa-tsy ny 500 euro izany amin'izao fotoana izao. Mikasika ny fanondrana entana kosa tsy hita taratra eny amin'ireo mpanao asa tanana malagasy izay fianan'ny sandan'ny vola malagasy izay. Saika alefa ny ivelany avokoa ny 70 isanjaton'ireo entana vokarin'izy ireo eo anelanelan'ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Aogositra. Asa fanaovan-gazety mangataka ny alan'ireo ambaran'izy ireo fa loza mitatao ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety. Hotohizana hatrany tsy fandefasana ny vaovao-mpanjakana mandra-pivalin'io fangatahana io tsy azo pejy sy vaovao intsony ny ministeran'ny Tarihan-Drakoto Vaorivo sy ny talian'ny kabinetra fiadidianan'ny Repoblika Henri Rabarinjaka. Io ny fanambarana ny vohitra teny La Rotonde androany nataon'ny syndicat ny mpanao gazety eto Madagasikara. Farany anivelany gadona Frantsa ireo boaty noir n'ilay fiaramanidina algérienne anaovana fanadihadiana misaona ny firenena frantsay manomboka androany ary aharitra 3 andro midina avokoa ny sainam-pirenena rehetra amin'ny trano-mpanjakana any an-toerana ho fanomezam-boninahitra ireo olona misy 70 maty tao anatin'ny fianjaran'ilay fiaramanidina algérienne ny herinandro lasa teo. Ny andindiny izay avy hatrany. Koro ASEM manolotra anao ny clé du bac deuxième vague. Fanala farany atrehanany fanadinana bac A, C, D, G2 Pro, G2 Techno, G3 fidirana sabotsy 2 Aogositra. Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra rehetra na ao anatiny na ivelan'ny volom-panagazana ASEM. Clé du bac atolotry ny koro ASEM no fanala hidin'ny fahombiazana. Koro ASEM Analakely, Ambohibao, Nivato, Tsiromandidy, Moramanga, Matonazaka, Sambava, Antala, Antsirabe. Téléphone 28 345 38. Manitra sy mandroatra reky izy nasasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony MAC sady mampalefaka ny hoditra. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony MAC. Vovon-tsavony MAC, la vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Falmerabatsika rehetra any tokantranoany mpanaraka ny fampalam-baovao eto amin'ny Cool TV asaina renao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika no anokafantsika an'ity fampalalam-baovao ity. Ny 20 isanjaton'ilay volavolan-dalàna tolotry ny governemanta momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana dia nalaina avy amin'ilay tolo-dalàna avy ananivo ny anteny mera-pirenena avokoa raha ny fanazavana nomeny ny ministry ny Atitany androany. Raha tsy ahivina tsy mbola nisy efitra tapaka nandritra ny fiaonam-be-pirenena no tanterahana teny Ivato ny herinandro lasa teo. Efa eo andalam-pandravonina izany kosa ny ministera raha ny fanazavana azo hatrany. Mbola akamatatra hatreto ny hoe atolotra olanina manomboka ny alarobia izao eny amin'ny anteny mera-pirenena ve ity volavolan-dalàna ity. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny Erinirena Rabary. Fanomezana vahana ny fokotany, ny komina nara ny faritra. Ireo no isan'ny hevitra be mpanolotra indrindra nandritra ilay 2 andro nanaovana fiaonam-be-pirenena momba ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana. Tsy mbola fantatra kosa hoe omena lanja manao ahoana. Anahoana ny fitsinjarana ny vola dia ahoana ihany koa ny zara fahefana ho an'ny faritra. Komina nara ny fokotany.
voaresaka atao ihany koa ny mety ho famaritana amin'ny endriny vaovao indray ireo vondrom-bahoaka paritra toy ny hoe fametrahana be ny tanàna iray isaky ny boriboritany ho anatanana Antananarivo, ny fanovana ny famaritana ara-jeografika ny faritra, izany hoe hitombon'ny isan'ny faritra iotra ny 2020, fa indrindra ihany koa ny famaritana ny andraikitra ireo mpitantana ny vondrom-bahoaka paritra. Roa andro mialohan'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena dia nilaza ny ministry ny Aty nandritra ny antso ataribiny fanaovana taminy fa mbola eo am-pandravonana ny tolo-kevitra voangona nandritra ny fanaovam-be-pirenena iny ny ministeran'ny Aty tany, ary ny 700 ny volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra atolotra olan'iny eo dia nalaina tamin'ilay tolo-dalàna natolotry ny VPM malagasy miaramiainga avokoa. Izany hoe ny 20% ny votoatin'ny tolo-dalàna iny no nakana ny hevitra ny mpivory teny Ivato nandritra ny 2 andro. Efa eo andalam-pandravonana izany ny ministera ankehitriny, andrasana ny hoe teboka inona avy no tsy azo noraisina tao amin'ilay volavolan-dalàna natolotry ny solombavambahoaka, inona no zava-baovao ao anatin'ny tolo-dalàna no volavolain'ity governemanta ity. Ratsaivina famerenana ny fahefana eny ampelantanan'ny vahoaka, ny tamberina andraikitra andrasana amin'ny olom-boafidy, ary fanina momba ny fahefan'ny olom-boafidy tsy hanao fanapara-pahefana, sy fiarovana azy ireo mba tsy ho lasa fitaovana politika, ary ny fanomezan-danja ny eny fotony amin'ny finjarana ny volam-panjakana. Ireo no isan'ny avotran'ilay tolo-dalàna avy amin'ny VPM malagasy miaramiainga. Na izany na tsy izany, miatery hatrany ny fotoana ahafahana manomana fifidianana. Raha pitso ny senita no hivory amaritana indray ny tety andro vaovao anatanterahana izany rehefa tsy tratra ihany ilay tamin'ny 4 Jolay izay daty farany nomen'izy ireo. Tsy anoatra ny fitondrana ankehitriny ny Ankolafy Ravalomanana, saingy mitaky kosa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny ao amin'ny fampidina ny filoha teo aloha ity. Io ny nambaran'ny londoa ny mpisorona ao amin'ity Ankolafy ity manoloana ny famiely fa hisitaka amin'ny fitondrana ny Ankolafy. Ratsaivina tapaka nandritra n'ilay fikonan-doha momba ny fampihavana-pirenena ny karakarain'ny CRN ny zoma lasa teo, fa ho toto-saina ny 20 ny volana Aogositra ho avy izao ny fampionana ny filoham-pirenena mirala ka isan'ny nahazo fanasana amin'izany ihany koa ny filoha teo aloha Ravalomanana. Araovetrany ary ny fanampanazavana. Nametraka zany izay Ankolafy Ravalomanana hoe raha tena isy marina ny fionana ka tena nao fionana mihitsy ny asiana ny fampihavana-pirenena dia mangataka izay valiny hoe aiza ho aiza ny fampodiana azy. Tsisy fionana valina sy mandeha raha tsy tafody eto izy. Izay no tianay mariana amin'ny datiny ny 20 ny volana Aogositra iny. Tsindriana eto koa fa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izay ary mitondra izay tena mety ho vitanay ao anatin'izany. Eo amin'ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia mbola mitoy ny fitakiana ho an'ny sandika ny mpanao gazety ao anatin'ny SJM. Tarihan'ny Rokoras Hoanaivo mangataka ny ialan'ny minisitra Arivo Rakotovao sy Era Barinjaka ny holavitry ny mpanao gazety ho tohizana hatrany ny tsy fandefasany ny vaovao-mpanjakana mandra-pivaly ny fangatahana ity. Tsy azo pety sy vaovao intsony ny ministera tarihan Rakotovao Rivo sy ny talian'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Henri Rabarinjaka. Ireo nisongadina nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Araovetrany ary ny Atsiprian'izay. Tsy petrapetraka fotsiny ny mpanao gazety, tsy anaiky mora foana ny SJM manadefa nivoaka aza i Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel. Aloka manindry ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety Henri Rabarinjaka, taliany ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ankehitriny sy ny minisym-panjakana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany Arivo Rakotovao. Noho izany antony rehetrarehetra izany dia mbola mamerina ny fitakiana ihany ny mpanao gazety ny fanasorana amin'ireo olona anankiroa ireo. Dirika présidence Andriamatoa Henri Rabarinjaka sy Rivo Rakotovao minisym-panjakana izay mbola ahihahiny mpanao gazety foana fa ho aloka ho menasy ho an'ny liberté de la presse eto Madagasikara. Nandany fisian'ny mpanao politika manosika azy ireo hanao izao hetsika izao ihany koa ireo mpitarika ny syndicat SJM ireo. Tsy nisy ny fizarana vola teny Anosy arak'izay nambarany ny mpanolotsaina iray avy any amin'ny primature fantatra amin'ny anarany hoe Zoery Razafindriantsoa tao amin'ny onjam-peo tsy miankina iray teto Andrenivohitra. Nilaza ity olony mahazo arivo ity fa nisy fizarana vola teny Anosy nandritra ireny fihetsiketsehana ireny. Nanda izany ny SJM. Izay tsy mpividy loatra ny antenimieram-pirenena ohatran'ny fanaonareo mpitondra. Ka hoe tena ny vola hivitahana solombavam-bahoaka mampidirina atsy na ampidirina ary na tena miala atsy na miala ary. Tsy izany nataonay. Fa izahay kosa dia saoranay lehibe eto le patron de presse so mpanao gazety tsirairay avy satria nisy ny tsy paipaika nataonay nanao tsy paipaika mihitsy tsy nizara vola zay fa namoaka vola posta rehefa tompolo Roger nanango zay fa tsy nizara ary nanao tsy paipaika zay namena an'ireo namanay gadra
ankoatra izay nisy fiantraikany sa tsy nisy tamin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana amoaka ny ordonnance de fin de poursuite ny toromarky ny filoam-pirenena sa tsy nisy lojika ny zava-nisy rehetra rehefa nisitona fitoriana ny mpitory na izany aza maro no azo andikana ireny zavanitranga ireny hoy ny maître olala zay nga mahitena angatana izy tokony apetraka tsara mihitsy hoe raha mbola tany any ny tany milaza ihany ty fanjakany ty fa hoe anaraky ny lalàna milaza ihany ty fanjakany ty fa hoe tany-tandalàna dia aveloany mpitsara anao ny asany satria izay ny resaka isan'andro isan'andro nefa ny hoe raha tsy atao zavatra ito zay hoe vava fotsiny zany tsy enjery maty fotsiny zany lizy fa ny angatanay dia hoe aoaka hita marina mbola mienjana araka izany ny tady eo amin'ny STM sy ny fitondrana na dia miaina aza nisan'ny mpanao gazety tonga nanatrika ity valandresaka nataon'ny sendika ity nilaza ny tsy empotra izy ireo ankilany nanazava ny STM fa tsy mbola nitsangana ny sendika tamin'ny raharahany radio fanazavana sy ny nampigadra ny ireo mpanao gazety sasany alohan'ny taona 2024 ny lafiny toekarenako isaindray no anoizantsika nyity fampahalalam-baovao ity anao ahoana ny votoatiny ny lalana amin'ny feny teti-bola mpanjakana na sy mpanitsiny mila hovaina ny fomba fitsinjarana ny vola mpanjakana eto amintsika raha ny nambara ny mpahay toekarena iray raha ny zava-nisy teto ny 5 isanjato ny teti-bola mpanjakana dia avy eo anivo ny fiadidiana ny repoblika no mitatana azy ary ny 5 isanjato fotsiny no miparitaka eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra tsy mahagaga raha faralany amin'ny fampandrosoana ny eny anivo ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny andindin'izay ary iarahantsika amin'ny herinirena rabary efa bolana teo aorian'ny nitsangana gouvernemanta nivoaka nandritra ny filakevitry ny minisitra farany teo ny volavolan-dalàna ifeny teti-bola mpanjakana na sy mpantsiny ary tafiditra ho isan'ny lahadinika mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana nireo solombam-bahoaka ny 17 ny volana jolay ho avy izao raha ny vaovao azo tsy nisy niova tamin'ny fomba fanao teo aloha fa mbola ny avy eo anivo ny fiadidinan'ny repoblika sy ny ministera mpanjakana ihany no ampiasa ny ampahany betsaka amin'ny teti-bola mpanjakana fomba fanao izay tsy nampandroso raha ny hevitry ny mpahay toekarena iray any amin'ny fotony tena tokony asiana ny vola betsaka indrindra ahafahana tena manatsara ny fiainam-bahoaka dia avy eo zay ambony ny vola iny no miakatra ikambanana sady lefa atao amina kitapo ambonana anaovana asa ambonana sy anaovana koa le atao hoe péréquation zany hoe zay tanàna tsy dia manambola firy dia ampininy daholo be isan'ny akinan'ny kitapo-mbola mpanjakana ny etra alohan'ny vahoaka etra izay mampimenimena ny akamaroan'ny vahoaka ny fidangany satria dia tsy mifanaraka amin'ny miditra ny mivoaka antony mahatonga ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fandoavan-ketra ka mampiena ny vola miditra amin'ny fanjakana manana anjara andraikitra amin'izany ny solombam-bahoaka raha ny fanazavany ity mpahay toekarena ity hatrany mila mahafantatra koa zany ny vahoaka ary anao zany ny solombam-bahoaka tsy voatery ny etra ihany no ahafahana ampidirina amin'ny kitapo-mbola mpanjakana ahafahana mampiodina ny rara-mpanjakana fa misy koa ny atao hoe autre recette zany ohatra zao hoe volan'ny portny tamatavy ao anatin'izany ny participation amin'ny fanjakana amina resaka hoe orinasa lehibe ao anatin'izany ny karazana fampidiram-bola hafa zany zay afaka ampidirin'ny fanjakana amin'ny fomba maro samihafa rehatreto fa saiki nahazo tombon-dahany amin'ny fampitomboana ny vola ampiasainy ny ministera tantany ireo tanakavana ny filoha-pirenena toy ny ministera misahana ny loharanokarena goavana ny ministera ny fanazariana ny tany sy ny fototra-fitrasa ny ministera ny fanabeazam-pirenena andrasana koa hoe anahoana ny vola ampiasain'ireo ministera stratejika amin'ny fampandrosoana ny toekarena toy ny angovo ny fizahantany ny fambolena sy ny fiompiana ny indostria ary ny toekarena tsy nitsahatra ny ena ny sandan'ny vola malagasy hatramin'ny fiandohany ity taona 2024 ity tafakatra hatrany amin'ny 303 ariary no anakalozana ny euro iray amin'izao raha 523 ariary ny sandan'ny dolara voatery mampiakatra ny vidinetany ireo mpanafatretana manoloana an'izay fiovaovany ny sandan'ny vola malagasy izay miampy ny etra sy ny abatseranana alohan'ny mpandrarà efa tazana eny amin'ny vidiny entana jifaina eto atoerana izany fanedediana ny endanja hatrany amin'ny 200 isany ny vola malagasy raha oharina amin'ny euro hatramin'ny volana janoary 2024 raha raika amin'ny 77 ariary no anakalozana ny euro tamin'ny faharoan'ny volana janoary 2024 lasa 723 ariary izany amin'izao fotoana izao raha oharina ny tamin'ny taona 2024 teo amin'ny 754 ariary teo no nanakalozana ny euro iray ho an'ny tamin'ity herinandro ity kosa nahatratra 303 ariary izany na somary ny nahazo aina aza ny vola malagasy tao anatin'ny 3 andro izao kely de kely ny elanelany
miovaova arakarak'izay sanda ny vola malagasy izay ny vidin'ireo entana farana. Ny fiantraikany midina ny sandany ariary dia nefa ny dolara ambony dia lasa manampy ny surplus n'izay zany zay dia hita amin'ny différence amin'ny prix. Isaky manafatra entana zany dia miakatra eo amin'ny 10 hatramin'ny 20% ny vidin'ilay entana isaky manafatra zany zay moa tsy manafatra hoe isam-bolana fa isaky 3 mois ohatrana zany. Vokatra izay elanelam-potoana naovan'ireo mpandrara kaomandy izay nahitana fienana ireo mpanjifa tonga teny amin'ireo birao mpanakalo vola. Raha manodidina ny 2,000 € isan'andro ny vola mihodina eny amin'ireny toerana ireny teo aloha tsy misy afa-tsy 500 € izany sisa amin'izao. Mikasika ny fanondranana entana kosa tsy hita taratra eny amin'ireo mpanao asa tanana malagasy izay fienany ny sandan'ny vola malagasy izay. Saika alefa nivelany anefa ny 700 ireo entana vokarin'izy ireo eo anelanela ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Aogositra. Hitako hoe fihetsihana aloha zareo satria izy tonga tia dia mikomandy izy dia amin'ny prix gasy ny vidanany entana fa tsy amin'ny euro. Ny dikan'izay zany mahazo entana mora zareo. Isan'ny sehatra tokony hampiditra vola vahiny ny asa tanana malagasy raha tafapetraka ny politika mikasika ny fanondranana azy ireny. Teo amin'ny 10 tapitrisa euro teo ny volana ampidiriny ny fanondranana ireo asa tanana malagasy tamin'ny taona 2020. Eo amin'ny 7,000 ariary eo no akan'ireo mpamingady ireo arana poketra vita malagasy eny ampotony. Manomboka amin'ny 702,000 € izany hoe eo amin'ny 4,9 tapitrisa ariary no amarotana ndray amin'izy ireny rehefa mitondra ny marika poketra iray. Tsy misy afa-tsy ny 100 ireo mpanao asa tanana malagasy ihany no afaka manondrana mivantana ireo entana vokariny amin'izao fotoana izao raha ny antotanisa avy any amin'ny ministera miandraikitra ny asa tanana. Eo amin'ny lafin'ny diplomasia ahoana no ilazana fa atsika marina ireo nosy antsoina hoe Îles Éparses. Mbola tsy misy filazana ofisiala hatreto momba ny fitantanany Madagasikara ireo nosy ireo raha toa ka efa neken'ireo Britanika sy Frantsay ho nosy malagasy ireo nosy kely ireo talohan'ny 1970. Anao ahoana no avin'izany hiaraha mitantana amin'ny Frantsay ihany sa hiverina manontolo any Madagasikara no ny arena kibony tany goavana ao amin'ireo nosy ireo raha ny firenendehibe no fanandrivo tamin'izany azo antoka fa efa ela no hita ny valin'ireo fanontaniana ireo. Aravetrany any fanadadiana hiarantsika amin'ny Nandriana Rajanson. Rouen de Nova, Île Glorieuse, Passada India, Europa, Tromelin. Nosy 5 no manodidina ny Madagasikara ary akaiky azy mihoatra amin'ireo nosy hafa. Ho an'ny Île Glorieuse zao mahatratra 770 km ny elanelany amin'ny Madagasikara. Araiky amin'ny 770 km kosa ny elanelany amin'ny Mozambique ary 230 km miala amin'ny Comore. Mirefy 450 km ny elanelan'ity nosy ity amin'ny Mayotte. Raha ny nosy Europa kosa indray mirefy 270 km ny elanelany amin'ny Madagasikara raha toka araiky amin'ny 770 km izany amin'ny Mozambique. 270 km kosa amin'ny Comore ary 570 km miala amin'ny Mayotte. Raha ho an'ny nosy Bassas da India kosa 470 km no elanelan'ny Madagasikara aminy raha toka 720 km miala amin'ny Mozambique. 220 km kosa miala amin'ny Comore ary 220 km miala amin'ny Mayotte. Ho an'ny nosy Rouen de Nova kosa 530 km no elanelany amin'ny Madagasikara, 270 km kosa amin'ny Mozambique ary 420 km miala ny Comore. Mirefy 415 km kosa ny elanelana eo amin'ny Mayotte sy Rouen de Nova. Raha ho an'ny nosy Tromelin kosa indray 470 km miala ny faritany Madagasikara izany. Taona 527 vao nijoro ny zone économique exclusive. Zany hoe ny faritra rehetra hitany amin'ny 770 km miala ny morontsiraka dia ny firenena akaiky azy indrindra. Zany hoe ny nosy Tromelin ihany no azo iadikevitra amin'ny Madagasikara fa ny sisan'izany ireo nosy efatra hafa dia efa nanana Madagasikara mongadiny. Tany ampiandohan'ny fanjanahantany tamin'ny taona 1970 tao anatin'ny faritany Madagasikara ireo nosy 5 ireo. Nobodohan'ny Frantsay ireo nosy ireo tao aorian'ny iverenan'ny fahaleovantena tamin'ny alalan'ny dekret nivoaka tao amin'ny volana Aprily 1970 ary napetrany teo ambany fahefan'ny ministeran'ny France Outre-mer.
tamin'ny taonina 1770 kosa vao nangataka ny hiverenan'ireo nosy ireo amin'ny Madagasikara ny fitondrana malagasy ary ny taonina 1770 namoaka fanamarihana ny firenena mikambana mba hamerena ny Frantsa n'ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara. Tsy mbola nanaraka izany ny Frantsay hatreto. Mariny fa manan-karena ankebon'ny tany ireo nosy ireo raha tsy ilaza fa tsy ny hydrocarbure sy ny combustible fossile ary ny pétrole sy ny gaz lampon amina miliara barila maro no hita amin'ireo nosy ireo. Ireo arena ireo izay fantatra tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny Frantsay alalana anaovana fitsirihana tamin'ny taona 2024 antsoina hoe permis de Rouen de Nova Est. Hatreto anefa tsy mazava ny politika ny fanjakana hitantanana ireo nosy ireo. Anahoana marina ny tena ho politika ny fanjakana malagasy momba ireto nosy ireto raha ny fanamaritana ara-tantara sy ara-geografika aloha hatreto dia mazava fa any Madagasikara tsy misy adefitra izy ireo. Tsy ny kafe sy ny lavanila ihany no vokatra fanondrana mahasarika ny vahiny eto amintsika. Vokatra vao misandratra ary ilain'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa ny béroze na ny poivre rouge. Manodidina 220 taona isa-taona no ahondrantsika makany ivelany. Fianakaviana mihoatra ny 700 no mivelona aminy any amin'ny faritry Bongolava ankehitriny. Fanadidina. Atao sakafo, akana menaka manitra, anaovana ranomanitra ary anaovana chocolat ny poivre rouge. Isan'ny mampidi-bola ho an'ny tantsaha ny poivre rouge eto amintsika. Lafo 7,4 ariary ny 1 kilao amin'ny kalitao tsara indrindra, 3,4 ariary ny kalitao antonony ary 309 ariary ny kalitao farany ambany. Mampiditra hatrany amin'ny 900 sy 3,000 ariary ny vokatra amin'ny tany 2 hektara raha tsara ny kalitao. Fianakaviana 13 sy 700 no mikambana ao amin'ny tsabo rose, izany hoe mpamboly bay rose. Mihoatra ny 700 kosa no mivelona aminy ao amin'ny fikirakirana sy ny fifatenana ireo vokatra. Malalaka ary aritrandrana tsara ny lalam-barotra amin'ity vokatra ity raha ny fanazavana azo. Tsy ampy zany ny vokatra ondrany. Raha ny filany société ny ireo mpanorano velany dia 70 taona zany ny ilana. Nefa ny vokatra Bongolava mbola 20 taona eo zany zany hoe malalaka be zany ny tsenana bérozy eto Madagasikara. Any firenena izay mandray azy dia Suisse, Allemagne, États-Unis, dia misy ihany koa aty Italie. Vokatra mety eto Madagasikara ary manana ny kalitao ilain'ny tsena iraisam-pirenena ny béroze na ny poivre rouge. Ankoatra ny any amin'ny faritra Atsinanana, ny faritra Bongolava hatreto ny tena mpamokatra sy mpanondrana ity vokatra ity. Tsara ny kalitaon'ny vokatra any amin'ny faritra Andrefana raha mitaha amin'ny any amin'ny faritra Atsinanana izay be rotsakorana. Mahatratra 20 taona isa-taona na ondrana makany ivelany. Fa miavaka ny produit avy amin'ny Bongolava noho ny toetany izay mena, eo ihany koa zany ny rotsakorana. Satria raha pitahina amin'ny faritra Atsinanana dia be rotsakorana, dia ny kalitao zany somary tsy mahazo ny grade 1 sy grade 2 satria ny grade 3 izay akana menaka manitra, fa ny 1 sy 2 zany saika fanao amin'ny haingon-tsakafo dia ny faritra Bongolava zany manana avantage bebe kokoa amin'ny eto Madagasikara amin'izay kalitao ana béroze zay. 70 taona no farana avy any ivelany, 20 taona avy amin'ny tany 20 hektara ihany nefa no afaka ahondrantsika ankehitriny. Isan'ny andrasana vahaolana mahakasika ny famokoarana sy ny famondranana poivre rouge ny tsena fanohitra. Andiny fahatelo atao any Analavory ny 720 sy 730 ny volana Jolay ho avy izao. Raha ny fanazavana azo hatrany, tsy ny poivre rouge ihany no vokatra mampalaza ny faritra Bongolava, ao ihany koa ny tsaramaso sy ny katsaka ary ny mangahazo. Tanora 12 amin'ny zato mitady asa no mahita lohatreto eto Madagasikara araka ny taremarika avy amin'ireo ivotoerana mpandefa tolotr'asa. Tsy mifanaraka amin'ny tolotr'asa misy ny fanofanana eto amintsika, antony nanatanterahany ministerany asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa ny atrik'asa fanangonakevitra avy amin'ireo solotena ny mpandraraha, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo teknisiana eto amintsika. Ary vetrany ary ny Atsiprian'izay. 10 isanjaton'ny tanora no tsy anasa raha ny salanisa tamin'ny taona 20 sy 20 ary ny malagasy 9 amin'ny 10 no tsy mahavelotena na dia mananasa aza. Ireo no antony lehibe indrindra nampirongatra ny fahantrana eto amintsika. Ny asa izay raha misy aza dia tsy mifanaraka amin'ny tolotr'asa omeny ireo orinasa. Manampitrotraka izany ihany koa ny krizy lavareny izay mahavery asa tanora analiny maro. Tsy fisian'ny politika mpanjakana mijery izany ny fototry ny olana raha nambarany ny ministry ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa. Tsapa omba risarisa ny tsenan'ny asa noho ny tsy nafahantsika nanomana ny tanorantsika amin'ireo asa mandraraha izay ateraky ny anamokarana na amin'ny lafiny tojava-baventy zany na ny fambolena na ny fiompiana, ny jono, ny fitrandrana ny arena kibon-tany, ny fizahantany na ny teknôlôjia vaovao koa na ny momba ny angovy.
tato anatin'ny 10 taona izao niroborobo ny fidiran'ireo orinasa vaventy sy ireo mpandraharaha iraisam-pirenena teto amintsika. Ny hita nefa dia saika ireo vahiny avokoa no mitana anjara andraikitra lehibe amin'ireny tetikasa ireny noho ny tsy fampiny ny traikefa sy ny fahaiza-manao ireo teknisianina malagasy. Mila politika vaovao ny sehatry ny asa eto amintsika raha nambarany filoham-pirenena androany. Raha mpanoso toe-karena isika dia tsy maintsy mifototra amin'ireo sikajy asa lehibe izay efa mifarita hitondrana amin'izany fampandrosoana ara-toe-karena izany fanofanana izany. Ao anatin'izany indrindrindrindra izay efa tomboka, efa atao, ary mbola toizina sy amafisina eo amin'ny sehatry ny fizahantana. Ao ihany koa ireo amin'ny sehatry indrindrindrindra eo amin'ny famolena sy ny fiompiana. Ao ny ireo misehatry ny arena akibony tany ary ao ihany koa ireo amin'ny sehatry na entsotsika hoe travaux publics sy ny sisa maro hafa ihany koa. Madagasikara dia voasikajo ho isan'ny firenena manana taham-pahantrana isan'ny ambony indrindra. Enina amin'ny 7 isan-jaton'ny malagasy dia asokajiana ho mahantra avokoa raha ny tarehimarika farany navoakan'ny banky iraisam-pirenena. Antenaina araka izany fa hanova zavatra betsaka eo amin'ny sehatry ny tanora sy ny fananana asa izay feikevitra hivoaka amin'ity atrikasa ity. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray, andro voalohany amin'ny fanadina-panjakana BEPC tsy mifidy taona ny fanalana fanadinana profon'izany amin'ireo mpanala fanadinana misa 4,7 eny amin'ny centre Ivato aéroport. Isan'ireo zokiny indrindra amin'izany iray mpianakaviana iray efa 30 taona rehefa manana ny mari-pahaizana baccalauréat teknika. Etsakilan'izay ny taranja matematika no mipetraka ho olana ho an'ireo mpiadina sasatsasany. Fanadadiana iarahantsika amin'ny Michel Aranarzona. 4,7 no isan'ireo mpiadina eto amin'ity centre iray eto Ivato ity. 13 taona ny zandriny indrindra ary 30 taona ny zokiny indrindra izay tsy iza fa imarabe iny asa. Ray mpianakaviana iray mipetraka eny Ivato mananjanaka iray. Manana ny mari-pahaizana baccalauréat ny lehilahy saingy mbola nanapa-kevitra ny analan'ny fanadinana BEPC. Mpamily ny asany ankehitriny nefa te ho lasa mpampianatra mafy ny lehilahy te hianatra ho mpampianatra ka aleo ny maka ny diplôma baccalauréat BEPC général. Taloha zany efa nanao ihany zany efa sy nety afaka dia niezaka foana zany aho nanao dia na mbola nanambaty zany dia mbola nanao ihany tsy kivy. Manana zany za BEPC teknika, bac teknika dia examen BEPC général ihany zany tsy afaka. Zay mahatonga ana miezaka foana hanao anazy. Ny antony angalako BEPC dia ilaina amin'ny zavatra asa atao. Arak'izany raha ny fanazavany tsy mety amin'ny sampam-piofanana tiany idirana ny diplômany, fiofanana ho mpampianatra, ny diplôma teknika ka izany no antony mbola hakan'ny BEPC amin'ny fampianarana ankapobeny. Etsakilan'izay, ny taranja malagasy SVT no nankafana ity fanadina-panjakana ity androany. Misy kosa nefa ireo taranja izay mampiayay ireo mpiadina. Matematika ny taranja tena atahorako amin'ity BEPC ity. Matematika sy fizika. Amin'ny ankapobeny ny zotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana BEPC ho an'ity centre iray ety Ivato ity. Ny taranja matematika sy frantsay no hanohizana ny fanadinana raha ampitso. Ny fanadinana izay tsy farana raha tsy nialaka misy izao. Raha tsy ahivina, 13,3 hetsy no isan'ny mpiadina manerana an'Antananarivo, 7 taona ny zandriny indrindra ary 27 taona ny zokiny indrindra. Lalakely mirefy 520 metatra no amboarina amin'ny fokontany Nosy be Ambohibarikely tafiditra ao anatin'ny fiahiana ara-tsosialy ataon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny fanatanterahana izany tetikasa izany. 3,000 ariary isan'andro ny karama ho raisin'ireo mpiasa ary aharitra ray volana ny asa fanamboarana raha ny tetiandro. Ny tanterahana androany moa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity asa fanamboarana ity. Fanedadina. Dibodrano ny akamaroan'ireo lalakely any amin'ny faritra iva rehefa vanim-potoana ny orana. Ho aneto amin'ny fokontany Nosy be Ambohibarikely, manampitrotraka izany olana izany ny fahatsetsena-n'ireo tatatra. Isan'ireo iopana ny tetikasa fiahiana ara-tsosialy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny fanamboarana ny lalakely mampitohy ny fokontany Ambohibarikely sy ny tsenana Nosy be. Lalakely mirefy 520 metatra no voakasika amin'izany ary vola mitetina hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary no anatanterahana ny asa fanamboarana. Asombotra le lalakely zany satria rehefa avy ny orana dia dibodrano tsy afaka mandeha le olona. Dia nasoronay zany nasorona le pierre plate dia ho ampiana le tany mety asa na 20 na 25 cm akarina le izy zany.
Amin'ireo mponina misy 27,7 isa ao amin'ny fokontany Ambobarkely, Fosikajy ao anatin'ny fianakaviana tena sahirana ny 70 izy ireo. Sarotra arak'izany ny nanataterana ny sivana teo amin'ireo olona hiatefany fiahiana ara-tsosialy. Sarotra be mihitsy ny tadiavana an'ilay olona satria dia olona marobe moa zany no atao hoe sahirana amin'ity fokotany misy anay ity, kanefa dia niraisina izy ireo ary ampifandimbiasina amin'ny asa izay ataony isan'andro. Hatramin'izao aloha zany dia 70 ny raisina dia ovany isan'andro izy mandra-pahavitan'ny asa. 3 ariary isan'andro ny karaha mandraisin'ireo mpiasa anatanteraka ny asa fanamboarana ity lalakely ity. Nitaterana androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiatombohan'ny tetikasa. Ao aoriany eto Anosibe, any amin'ny faritra Vatovavy Finany indray no anoisan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny tetikasa miopa. Mbola mila vola hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara i Madagasikara hiadina amin'ny Andiambalala amin'ny dingana faharoa raha nitatitry ny sampandrarany firenena mikambana misanana ny fanjari-sakafo. Mbola ilaina ny manohy ny ezaka ao anatin'ny roa taona afa mba tsy hiverena ny fandravan'ny valala toy ny nisy tamin'ity taona ity. Fanazavana. Amin'ny volana septambra ho avy izao no hanomboka indray ny andiany faharoa amin'ny ady amin'ny Andiambalala ho an'ny taona 13,420 sy 20 ity. 13 tapitrisa dolara no ilaina amin'izany andiany faharoa izany. Nisy ambom-bava 3 tapitrisa dolara ny vola teo ampelantanan'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka toy ny FAO tamin'ny andiany voalohany tapitra ny volana Jona farany teo. Mbola mila 10 tapitrisa dolara arak'izany ahafahana manomboka ny asa famongorana amin'ny septambra ho avy izao. Araka ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitry ny FAO, mila fenoina avokoa ireo vola ireo fa ho afaka atomboka ny asa. Ilaina ny fanohizana ny fandrarahana fanafody in-3 miantaona mba hahazoana vokatra tsara amin'ny ady amin'ny valala. Ao anatin'ny roa taona arak'izany toy ny asa na efa niena aza ny fandravan'ireo bibikely ireo. Amin'ny tsy andiany manaraka atomboka ny volana septambra ity, ny fanaraha-maso ireo toerana ahina no atao. Hiena miandalana ny vola ilaina, hiena toy izany ihany koa ny ajirin'ny asa amin'ny andiany fahatelo, ny fanaraha-maso ireo kijeja mitady hirongatra no sisa anaovana ezaka. Ho an'ny andiany voalohany tapitra ny volana Jona teo, velara-tany 2,4 tapitrisa hektara no nifendrahana fanafody. Faritra 3 dia Menabe, Poeny ary Atsimo Andrefana no fantohan'ny asa. Toerana fidobin'ny fiaramanidina 3 no napetraka tamin'ireo faritra ireo izay namonjy avy hatrany ireo toerana nisy ny Andiambalala. Ny farana omaly ny fivadikana na ny Ramadan ho an'ireo mpino silamo raha toka tamin'ny 20 ny volana Jona izany no nanomboka ho an'ity taona 14 sy 20 ity. Manodidina ny 20,000 ny malagasy no fantatra fa mpino silamo manerana ny Madagasikara. Tsy fivadikana ihany ny fetena tamin'ireo filany nofo hafa toy ny lainga, ny ady aman'olona, ny firaisana ara-nofo, ireo mpino silamo mandra-piletiky ny masoandro nandritra ny 20 andro, toy ihany koa ny asa somaro isan-karazany. Ao aorian'ny Ramadan nitaterana androany kosa ny Aïd Mubarak izay andro natao iraviravona sy sakafoanana, natao atsiarovana ireo efa ndao sy ny fahafatesana sy ireo marary tsy afaka manatrika ihany koa anefa izany. Arovetrana ny fanampanazavana. Eto koa izay magnararoatra amin'ny fagnampiana ara-tsakafo izay nataony filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Izay mpino silamo rehetra dia mankasitraka ary mivavaka ho azy. Zay zao dia efa mangataka filoham-pirenena hiditra ary andeha ny lamaiky hiditra amin'ny finoana silamo. Dia mahay mitombo foana ny olo na avy tamin'ny finoana hafa miditra amin'ity finoana silamo ity. Ny andro koa moa eto isoranay voalohany antermeram-pirenena izay nagnamia voninahitra ity Idil Fitra ity sy ny ministry ny télécommunication izay tonga teto ny questeur Andriamatoa Girivo sy ireo manakaja civil sy miaramila izay tonga teto nagnotro sy nagnamia voninahitra, izay zao magnambara midika fa tsy nataony fitondragna anjorom-bala na nataony zanak'aly hafa ny mpino silamo. Mikasika andreo vaovao avy any ivelany kosa indray, efa eo ampelantanana andreo mpanao fanadihadiana matianina frantsay ny boîte noire roa an'ilay fiaramanidina ny anjera tany Mali. Efa mizotra ny fanadihadiana, misaona ihany koa ny firenena frantsay manomboka androany ary maharitra 3 andro izany. Midina avokoa ny sainam-pirenena rehetra eny amin'ny tranom-panjakana ho fanomezam-boninahitra ireo olona misy 70 maty tao anatin'ny fianjeran'ny fiaramanidina algériana ny herinandro lasa teo.
ny andindin'izay ary eo amin'ny sariny France 24. Efatra amby 50 izay no misandreo teratany frantsay namono ainy vokatry ny fianjeran'ilay fiaramanidina algérianina tao avaratry Mali ny herinandro lasa teo. Manoloana izany, misaona ny firenena frantsay amin'ny alalan'ny fampidinana ny sainam-pirenena. Manomboka androany aharitra 3 andro midina avokoa ny sainam-pirenena amin'ireo tranom-panjakana rehetra ao Frantsa. Etsekilany, mbola mitoy kosa ny fifampidiniana ao Élysée tariny ny filoham-pirenena frantsay François Hollande miaraka amin'ireo minisitra taoriany ny fiaonany tamin'ny fianakavian'ireo maty ny farany herinandro lasa teo, fivoriana izay fanefany mahakasika ity raharaha ity. Anio ihany koa no fantatra fa ho tonga ao Paris ireo boîte noire an'ity fiaramanidina ity anaovana fanadihadiana. Fanadihadiana izay hamantarana na ny toetry ny andro na misy ifandraisana amin'ny resaka asa fampiroroana no antony nahatonga ny loza. Tapitra ny fampahalam-baovao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mikasika ny tohan'ny fandaharana eto amin'ny Cool TV kosa indray dia arahinao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana almanaka sy ny tanànantsika. Manome fotoananao kosa amin'ny 8 ora sasany ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko.